aminareo ane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Jesoa mpanafakolana. Jesoa mpanafaka olana. Zany no asongadiny nofinainantsika anio. Ao amin'ny filazany tsara araka amin'ny Marka toko 7 andininy 7:40 hatramin'ny 9:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy, dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanorandalàna ny ady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay noho ny nahita azy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanatona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe: inona no iadinareo hevitra amin'reto? Ary nanankiray tamin'ny vahoaka namalaka nanao hoe: mpampianatra, nentiko ety aminao ny zanako lahy, izay azo mpanamoana, ary na aiza no azahoany azy, dia ampindritrindirina izy, ary mandovory, dia mikitro nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra ao mba hamoaka izany, fa tsy ainy. Ary Jesoa namaly azy hoe: ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, ento ety amiko izy. Dia nentony teo aminy izy, fa noho ny nahitan'i Jesoa izy dia nampifanitsitona ny tena niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lavy tamin'ny tany izy sady nitsikasakasina sy nandovory. Ary Jesoa nanontany andrainy hoe: ohatrinona zay no nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy: hatry ny fony izy mbola zaza, ary nazera matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminony azy. Fa raha mba misy ainao, dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesoa taminy: ainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny rain-drazazalahy ka nanao hoe: mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko. No nitan'i Jesoa fa niazakazaka nanatona azy ny vahoaka, dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe: ry fanahy mona sy marenina, izao mandidy anao, mivoa aminy, ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa ninananany izy sady nampifanitsitona mafy ilay zazalahy, dia nivoaka taminy ary rehefa toy ny maty, ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesoa nandray ny tanany ka nanarina azy, dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesoa, dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe: izahay tsy nahavoaka azy? Ary hoy izy taminy: iny karazany iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona, afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Ray masino, manamasina anahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jesoa mpanafaka olana. Zany no asongadiny izao mofinainantsika izao. Everina fa rehefa avy niova tare tany an-tendrombohitra Jesoa, izay naneo ny voninahiny sy ny Andriamanitra azy, no indro mifanena tamin'ny mpianatra sy ny vahoaka, ka vahoaka mitatitra olana no mifanena aminy. Hitantsika eto vahoaka vesaran'olana, tototry ny olana no manatona an Jesoa. Raha mijery ty mofinaina ity isika dia mahita fa misy endriny telo ny karazan'olana miseho eto amin'ity tranga indray mandeha ity. Manamafy zany ny hadirin'ny olana izay niseho, andaniny ny
asa ratsy ny fanahy maloto izay mifehy nangeja tena nanjaka tao amin'ity zazalahy ty mihitsy, ary de hitantsika tsara ny fitantarany marika azy fa intelo marika no mitanisa ny fahavoazany ty azo-panahy maloto sady mona ny marenina ity. Io aloha zany vao nahitan'i Jesosy lay vahoaka tonga de ny tantara, de tantarainy eo ny vesatry ny olana, ny fahoriny noho ny amin'ny fanahy maloto. Naiza no azony azy de ampidi-tsinjiriny, mandovory, mikitro nify, valaka de valaka. De mbola tantarainy ihany rehefa nentiny teo amin'ny Jesosy izy, vao nahitany Jesosy fotsiny lay fanahy maloto de indro fa fanitsitona lavo amin'ny tany, mitsikasakasina mandovory. Ary rehefa nanontany ray Jesosy hoe toy inona zay no nahatonga an'izao, de averina tantaraina indray ray olana, manambara zany fa navesatra tao an'ireto fianakaviany reto ity olana izay nitranga tamity. Fa tsy izany ihany, fa tetsakilan'izay de hitantsika fa mba nentina teo amin'ny mpianatra ihany izao tranga izao, saingy ny mpianatra tsy nahava azy. Olana ihany koa ny tsy fifehezan'ny mpianatra ity tranga anankiray ity. Fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy, marina ireto olona ireto, de mbola nisy olana napotra an' Jesosy ndray, de ny olany tsy finono zany. Zany nahatonga an' Jesosy teny hoe ry taranaka tsy mino mandra-pahoviana no iterako aminareo. Ry havako malala, olana miampy olana miampy olana, zany no tranga teto amin'reto olona nifanena tamin'i Jesosy reto. Soa ihany fa Jesosy no nifanenany, ka de indro lay Jesosy mpanafakolana niseho taminy. Vao nahitan'i Jesosy fotsiny ny fanahy maloto de mipararetra, de indro nodidiny niala taminy ry fanamona sy marenina. Zaho mandidy anao mivoa baiko fa tsy fiangaviana no nataon'i Jesosy, fa tsy manandrara amin'ny olon'Andriamanitra ny fanahy ratsy. Tsy misy marimaritra iraisana eo amin'i Jesosy sy ny fanahy ratsy. Navoakan'i Jesosy ny fanao maloto. Ary indro tonga tamin'ny finoana reto fianakaviana zay tsy nanampinono reto, ka amin'ny tenan'i Jesosy hoe mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Fa ny vahaolana fahatelo de mbola nentin'i Jesosy ihany. Raha toa ka tsy nahava izany ny mpianatra, de Jesosy nanome vahaolana azy hoe misy karazana olana ane, misy karazana fanahy maloto ane tsy afaka raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana. Nomeny Jesosy lesona tolotsaina izy ireo. Fa ny fehiny de zao, i Jesosy ihany no mahafaka olana. I Jesosy io tonga tety amin'izao tontolo zao, anafaka ny enta mavesatra zao tontolo zao, anafaka ny olana zao tontolo zao, araka ny teniny hoe ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra etany, makanesy ety amiko fa izaho amome anareo fitsarana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, mety tsy amin'ny endrika fanahy maloto tahaka ity, mety tsy fanamona sy marenina ny olanao ankehitriny, fa mety mitambesatra, mety olana arabola, mety olana aratokatrano, mety olana ara-pitsarana, mety olana amin'ny fiarahamonina, ady tany, ady lovo, mety olana ara-panana, ady panahy ihany koa nefa. Ary mety mitambesatra satria ny eo tsy voava de ny eo tonga ihany, ary misy olana manampy olana fotsiny tsotro zao, menjady aminao, amin'ny fianakavianao, amin'ny ankohonanao. Ry havako malala,
ny soratra masina zay eto ambanomasontsika dia mampiariary fa Jesoa mpanafaka olana izy. Jesoa afaka miatrika sy misedra ny karazan'olana rehetra misy ety ambonin'ny tany izy. Ny olana faratapony tety ambonin'ny tany dia ny fahafatesana. Kanefa vitan'i Jesoa miatrika izany. Ry havako, aza mamoy fo, aza kivy, aza very fanantenana raha mbola manana an Jesoa, satria ao aminy ihany no misy ny vahaolana. Vonona izy ary mahavita azy izy, mahefa izy, afaka miatrika ny olanao koa izy. Antsoa izy dia ho valiana ianao, miantehera aminy, manantena fa tsy handiso fanantenananao izy. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Faly tokoa ny fonay Andriamanitra raha mandre fa Andriamanitra mahavahaolana ianao, tsy tahaka ny Andriamanitra zao tontolo zao, izay manamaso fa tsy mahita, manatanana fa tsy mandray, manatsofina fa tsy mandre, mananorona fa tsy manombola, manatongotra fa tsy mandeha. Fa ianao dia Andriamanitra vahaolana amin'ny fotoana rehetra. Hitanao ny fiainan'ny vahoaka, hitanao ny fiainan'ny kristianina, hitanao ny fiainan'ny mpino ao anatin'ny fisasarana matetika, ao anatin'ny harerahana, havizanana, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ampaherezo tompo. Ary hitanao manokana ireo olana izay sedrainy, omeo azy ireny tompo ny tondrozotra ahafahany mizotra araka ny sitraponao, dia hita fitsaharana izy. Dia mahatoky ao aminao Jesoa Kristy izahay. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.